sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Iantranao avokoa ny olona rehetra ry Tompo, ary tsy misy alanao izay noarinao. Rehefa mibebaka ny olombelogno dia ahodinao ny masonao tsy hijery ny fahotany, ary avelanao ny adisony satria Tompo Andriamanitra ianao. Fa endrena toko 1:10. Amin'ny fofeny fitiavagna no iarabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray, sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna atsika eo ve jiaby, tratran'izao alarobia fanosorona ny lavenogno izao amin'ity taona 2020 ity. Koa amin'izao alarobian'ny lavelogno izao dia vaky teny telo no arosin'ny eglizy amintsika. Ndeo renesitsika ireo vaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky Joël mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo. Miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fifadian-kanina sy amin'ny ranomaso amampitarainana. Ny fonareo no rovitro vito fa azan'ny fitafianareo, dia miverena amin'ny Tompo Andriamanitrareo fa mamindra fosy miantra izy. Malain-kiteza sy be antsaram-po, ary ny loza fitsony dia alahilovany. Izy moa no mahalala fa tsy hiemotro sy tsy hanenina, ary tsy hamila fitahina eo aoriana izy, dia nifanatitra amampanatitra araraka ho an'ny Tompo Andriamantsika. Tsofi aosiona ny trompetra, miantsoa fifadian-kanina, mamoria fiangonana. Eo ny vahoaka miantso fivoriana masina, angony ny atim-panahy, vorimo ny ankizy madinika sy ny zaza minono. Aoka ny mpampakatra handao ny efitranony, ary ny ampakarina handao ny trano lainy. Eo anelanela ny alom-baravarana sy ny hotely
dia aoka ny mpisorona mpanao raharahan'ny tompo hitomany ka anao hoe tompo tsy mbino ny vahoakanao aza tolotra ao halambaraka ny lovanao ka hataon'ny firenena fandatsa. Ahoana no dia hanaovana anay amin'ny hafa firenena hoe fa aiza zay Andriamanitra izy reo? Nentany hasaro-piaro ny taniny ny tompo ka namindra fo ny vahoakany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Yesu Kristi ilai mala Namisuna nanu Talala Suma mama milani sike Iya Yesu Kristi ilai mala Iyam sama itu wajamani Ayana makulali pitiamana Makushani arunavina Etiugamina navinyunaku Nefanyakari sunavitena Ewin masupatali nimukaku Raminda wamudiswa jamani Mantachawa buku nikile maku Namisuna namu Walala suruba mama milani sike Iyo Yesu Kristi ilai mala Namisuna namu Walala suruba mama milani sike Iyo Yesu Kristi ilai mala Vaky teny masiny faharoe taratasy faharoeny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto ao amin'ny toko 10. Ry kristianina havagna sady solon'i Kristy izahay no irakan'Andriamanitra ka takan'Andriamanitra no mamantatra sy toy ny tenan'i Kristy no mianta aminareo hoe miavana re amin'ny Andriamanitra ianareo fa heity izy ilay tsy nahalalahota dia nataony ohota ho antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy isika. Ka noho izany izahay mpiara-miasa aminy ary dia mianta aminareo izahay mba tsy handray foana ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo fa hoy izy tamin'ny fotoana tsara niainanao aho ary tamin'ny androm-pamonjena namonjy anao aho. Indro ankehitriny no fotoana tsara, indro ankehitriny ny androm-pamonjena. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Mbatsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoanay izany. Evanjely masiny dia Jesosy Kristy nosoratany masinda Matio voninahitra ny eo anao ry tompo. I Jesosy nivolagna tamin'ny mpianatra anazy nagnano hoe tandreme tsao ataonareo i masony ologno ny asa soa ataonareo mba hitavany azy fa izy koa tsy zegny edy dia tsy ahita valosoa amin'ny babanareo zay agnan-danitra nareo. Koa amin'izegny izy koa magnano fiantragnanao dia
aza mitsoka trompetra mamelogno soufflé eo anoloanao karaha zay ataon'ny mpiatsara velatsy ao amin'ny sinagoga sy egny andalambe mbo ankalazainy ologno azy. Volagniko aminareo marigny tokoa fa efa azony baka valisoanazy. Izy koa magnano fiantragnanao oka ny tagnanao ankavia mba tsy aheny raha ataon'ny tagnanao ankavanagna mba hisitriky ny fiantragna ataonao, ary ny babanao izay mahita ny agny amin'ny miafigny misitriky no amalisoanao amizegny. Ary izy koa fa mivavaka anareo, aza mbo magnano karaha ny mpiatsara velatsy izay tia mivavaka mitsangana amin'ny sinagoga ndraiky egny amin'joron-dalagna mba hitany ologno azy. Fô volagniko aminareo marigny tokoa fa efa azony baka valisoanazy, fa anao ndraiky raha mivavaka dia midira amin'ny efitragnonao, ke izy koa fa voafodinao ny varavaragna dia mivavaha amin'ny babanao zay agny amin'ny mangingigny, ary babanao zay mahita ny ao amin'ny mangingigny io no hamaly soanao. Ary izy koa mifady anigny anareo dia aza mbo manjombogno tarehy karaha ataony mpiatsara velatsy igny, aza mampisotisoty magnaratsy tarehy mba ahaizan'olo fô mifady anigny izy. Volagniko aminareo marigny tokoa fô efa azony baka valisoanazy, fa anao ndraiky izy koa mifady anigny dia isôra raha mangitry lohanao, ary sasao tsara ny tarehinao mba tsy hoen'ny ologno na mba tsy ny olo no mahita anao hoe mifady anigny fô ny babanao zay agny amin'ny mangingigny, ary ny babanao zay mahita ny ao amin'ny mangingigny izy no amalisoanao. Izany ary kankalazaotsika ny tenin'ny Tompo, erany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao laroby fanosorana lavenina zao tokoa no anomboasika ny vanim-potoana iomanantsika sy ivelomansika ny misterin'ny famonjenantsika, izany hoe ny vanim-potoana ny kariny ka mitondratsika amin'ny fankalazana ny Paka, fotoana izay amakivaky isika mandritra ny 40 andro an'ity vanim-potoana lehibe ny karemy ty, ka andalianantsika ny finoansika, irososika lalindalina koa amin'izay finoana zay, ka nambarantsika fa katolika aho alaliniko tokoa ny finoko, ary dia izay indrindra ry kristianina havana, izao karemy zao dia mifanozo amin'ny fietresika ny sinoda fafito izay iombonantsika amin'ny sinoda ny Eglizy eran-tany, vanim-potoana lehibe ihany koa izay andalinantsika ny finoansika, vanim-potoana lehibe ho ansika eto amin'ny diocese, satria arak'izay voalaza zay andalina ny finoansika ka irisika hitondratsika olon-dehibe amin'ny finoana, izany hoe rehefa olon-dehibe amin'ny finoana isika dia afaka hiatrika ny fiainantsika, manana ny famatorana ilaina amin'izany. Ary zay indrindra amin'ny asabosy masina, andro ankalazasika ny Kristy nitsangako velona, ary fantatrasika fa ny fankalazana ho ansika sy hoe fahatserovana fotsiny fa no niasa ny fanahy masina dia
mivelona an'izay ankalazaintsika ka amin'io sabosy masina io indrindra no anavozasika ny tokotambateny ka izao efa poloandro zao ary dia ho ararotsika idiratsika lalindalina koa amin'izay fandaliana mpinoana izay ka izao synode izao no anampy asika tokoa ary olon-dehibe amin'ny finoana ho isika teo ahatonga asika sy ho mpandamba intsony na mpitazana fosiny spectateur fa mpiantsehitra tokoa acteur ho eglizy olo miaradia velomin'ny batemy miombona ka mandray atanana zary missionnaire tabernacle velona. Ny isa 7 dia fiombonantsika amin'ilay 7 taona namakivakin'ny vahoakan'Israely tany anefitra désert, tany karakaina, mampavozo, mampatahotra satria sy fantatra izay efarana, sy fantatra ny lalakombana, ainandro mingaingaina, lavitra ny rano ka manjary mahita zavatra maro izay azo lazaina mety mamitaka, mirage hoy ny amin'ny teny fransay, maro ihany koa ny fakapanahy, ny sedra ka tany amin'izay 7 taona tany anefitra izay koa nefa no namolavolany Andriamanitra ny vahoakany ny alohan'ny idirany amin'ny tanina mpanantenaina ka izay koa ho asika izao 7 andro zao amolavolan'Andriamanitra asika araka ny volazasika teo am-piandohana ary zay ihany koa izao synode zao izay azo lazaina fa sy mandeha ho azy hitasika amin'izao ary dia maro ny zavatra manahirana, maro ny zavatra ao ansaisika rehefa miresaka an'io ary azo lazaina koa fa tahaka ny manjoa asika amin'izao isika miatrika anty korontana virus ity ka izay indrindra ry kristianina havana no ezahasika ary hivelomana amin'izao 7 andro izay etresika n'izao karemy izao. Tsy makaiza an'izay ihany koa nefa ny nanjoan'i Jesoa araky ny hoenitsika amin'ny evanjely nandritra ny 7 andro ihany koa izy no voasedra tany anefitra 7 andro alohan'ny hanomboan'i Jesoa ny fitorinany vaovao mafaly. Izany rehetra izany dia manampy asika ary hiatrika an'izao 7 andro ny karemy izao ary indrindra anampy asika apiditra asika bebe kokoa amin'ny synode ka araky ny lazaisika teo ny synode moa ahatonga asika olon-dehibe amin'ny finoana ka ry kristianina ava malala banjinitsika ary ireo fakapanahy izay nanjoa an'i Jesoa ka ahafahasika maka lesona fa indrindra amintsika miatrika n'izao 7 andro ny karemy izao mba hitondra asika amin'ny paka ary ao anatin'izany ny fete asika n'izao synode izao ka anampy asika bebe kokoa hiditra lalindalina kokoa amin'izao synode izao. Maro ny zavatra sy maintsy hodiniantsika mikasika an'izay fa zavatra visivisy ihany no asongaditsika eto fa indrindra moa mbola misy 7 andro andalianantsika an'izay karemy izay ka ho sapasika ary fa ireo ady netrehan'i Jesoa dia sy maintsy etrehantsika ihany koa ary na koa sy maintsy lalovasika raha tiasika ho tafita soamantsara isika amin'izay paka izay ary raha tiasika amokatra ity synode izay etrehantsika ity. Isika koa izany mandritra ny 7 andro ny karemy ary araky ny lazaisika amin'izao synode izao dia hiezaka ary akatahaka an'i Jesoa, akatahaka ireo vahoakan'Andriamanitra namakivaky ny tany efitra ka antenaisika noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fitarihan'ny fanahy masina dia ho tafita isika ka ho araky ny fantatra asika ny paka dia fandalovana ka hiala amin'ny fiainana sy zarizary tany anefitra ireo vahoaka ny Israely ary nandresy ny fakapanahy Jesoa ka nanambara sy miambahamba ny vocation ka isika koa hiala amin'ny fiainana sy zarizary ka anana maso afaka
mahita tokoa ka sy voafitapitaka nyreo mirage na ireo nofinofy fa hitondra amin'ny fahadisoam-panantenana fa akosa samy vonona ary zay no ambarasika amin'ny sabosy masina raha manavao ny toko tamin'ny batemisika. Tsara ihany koa ny manantitrantitra eto amintsika fa ny fankalazana araka nylazaisika teo dia sy fahaserovana fotsiny fa noho ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka mivelona azysika ka aokary ivelona nyty 40 andro ity sika sy resaka fombafomba ity velany zany no apetraka sika fa ny fosika ao anaty araky ny voalazan'ny mpaminany oka ny fo ny rovorovitina fa sy ny lamba 40 andro ary idirasika manomboka amin'izao alarobeny lavenina izao ka io lavenina io dia tandindon'ilay toetrasika zay manambara fa voafetra ary ny lavenina moa dia avy amin'ilay sampakazo nentina nideranan'Andriamanitra tamin'ny fankalazana nataosika tamin'ny aladin'ny sampakazo ka io no nangonina ka nodorana ka nanjary lavenina lakevina zany ka olevina koa isika manambara fa olona voafetra isika ary indrindra no ny fahotana tamin'ny fototra zay nitondra tamin'ny fahafatesana osorina ny andysika na alasaka amin'ny lohasika io lavenina io ka amin'izay indrindra ny pretra na ny olona voatendry anatanteraka zany anambara hoe mibeba ary mienoa ny evanjely ka izay zany no sy maintsy lalako mbana izorasika amakivaky nyty 40 andro ty lalany fibebahana io lanany fiovana mahery vaika fivampenitra mahery vaika araka ny voalaza asika ary anampy asika amin'izany fibebahana izany ny finoansika ny evanjely zany hoe ny tenin'Andriamanitra no torolalana anampy asika amin'ny ady ataosika amin'ny rasy ary izy no anoro ny lalana hitondratsika any amin'ny zay fisanganako velona amin'ny baka izay. Raha masikaritra isika dia ireo rehetra voalaza ireo no iainansika ihany koa amin'izao sinoda izao ka azo lazaina fa izao vanim-potoana zay iainansika amin'ny karemy izao dia sy maintsy dingam-piainana ihany koa ivelomasika an'izao sinoda izao. Ny tenin'Andriamanitra amin'izao alarobeny lavenina zao ry kristiana ama dia mampirisika sika tanteraka fa sy ahita ny tena fiovanisika raha sy misy ny fiovampenitra mahery vaika ao anatisika ao no sy maintsy miova voalohany indrindra raha tisika iova isika. Izany no nahatonga ny Joely mpaminany amin'ny vakiteny voalohany milaza amintsika hoe ny fonareo ny rovorovito fa sy fitafianareo. Ezaka voalohany ataosika ary amin'izao famakivakiana ny 40 andro izao dia sy niavy ety ivelany no ezasika ovasika na dia ilaina azy zany fa ny ao anatisika ao ny fosika no mila miova zany hoe sy maintsy esorina ao anaty ny fosika ao ireo encombrement vokatry ny azo lazaina fa illusion na nofinofy ka mahatonga asika ho sempotra sy ahita any Jesoa ka sy ahafahasika mivelona ny mahajanak'Andriamanitra asika ka izay no sy maintsy ataosika ary diniasika eo amin'izao 40 andro zao ary de izay raha teo moa no idiniasika amin'izao sinoda izao maro ny encombrement eo amin'ny fiainatsika eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina eo amin'ny fiainana fifandraisasika amin'ny zavaboary ny fiainansika amin'ny ny tontolo mpinoansika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra vokatry ny fionatsika amin'ny tenin'Andriamanitra no ahafahasika ary manao an'izay discernement izay ka tonga sika idebaka ka ino ny evanjely araky ny
voalazany pretra rehefa manositra ny lavenina amintsika izy na mandasaka azy eo amin'ny lohasika mibeba ka minoany evanjely ezasika ampiarina amin'ny fiainasika andavanandro zany izay voalaza izay anarin'i Jesosy isika ao amin'ny evanjely ny rainareo mahita ao amin'ny afina no amalisoanareo amin'ilay ezaka anesitra ireo encombrement ireo ary fantatra sika fa sy vitasika samirery zay mila ny fahasoavan'Andriamanitra mila ny fanolovany fanahy masina ka izay indrindra no nametrahana ny Jesosy any sakramenta ny fampihavanana ka izao indrindra no anasana sika anatona an'izay sakramenta ny fampihavanana izay ka manasa sika amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fifamelan-keloka ny tenin'Andriamanitra izay hoentisika mamakivaky an'izao 7 andro zao ny fivelomasika ny vavaka sy ny fahaizasika mifamela heloka ao anatin'ny famindrapo na neosika fa miova tokoa ny fosika ary zany no dika ny fifadiakany ataosika izay fifadiana amin'ny fahotana ka miteraka sika sy ny fahotana izay miteraka asika sy hitany fivelarana marina sarany mamerina heto fa ilaina ny fifadiakanina satria manampy sika ahamola tena izay ary diso ireo fomba fijery izay tady ilaza hoe nilozan'ny toetrandro ny fifadiakanina miala siny fa sy miova satria ny fampianaran'ny eglizy momba izany dia sy miova satria i Jesosy ny mampianatra ary sy vitany hoe mampianatra fa eno sika fa ny fahadianina izy ilay sika ny mamolaka ny vatasika mba ho folaka ihany koa ny saina sy ny fo ka amin'izay afaka anilika ireo encombrement marobe sika ka anampy asika iroso amin'ny tena fibebahana marina ilaina ny ety ivelany maneho ny ao anaty fa ny ao anaty hoe isika no ilaina miova ary izay no kendresika amin'izao synody izao ihany satria amin'ny alalan'ny io ezaka ataosika manala ny encombrement hitasika eo amin'ny fiainansika io dia mitondra sika amin'ny fiainam-baovao iombonasika amin'ny eglizy eran-tany apetraky ny evanjely amin'izao fanomboan'ny karem'izao ary mazava ny programa aneosika izany fiavozan'ny fosika zany ka tonga sika ho eglizy olona velona miaradia miombona mandray atanana kazary tabernakla velona ararotiary ry kristianina hava izao fotoana izao ary izany no ambaran'ny masinday Paoly amintsika mivaky teny faharoa izay mampirisika sika ary manentana sika izao no andro tsara hoy masinday Paoly izao ny fotoana sara mihavana re amin'ny Andriamanitra olombelona isika ka mila famantarana ka izay indrindra no nanoloran'ny eglizy araka ny voalaza teo ny sakramenta manampy asika ivelona n'izany fihavanana izany ary araky ny fampianarana matetika ataosika dia lay fihavanana sady kristianina no malagasy no vokatra ny tenaisika amin'io fampihavanana lazay ny masinday Paoly io mivelona ny sakramenta ny fampihavanana isika raha miverina amin'Andriamanitra ka raha miverina amin'Andriamanitra dia volavolan'Andriamanitra araky ny mahazanany asikasika ka anana n'izay toe-panahy mitondra sika amin'ny tena fihavanana lay fihavanana sady kristianina no malagasy mihavana re amin'Andriamanitra dia azo lazaina fa midika ihany koa mihavana amin'ireo manodidina sika manomboka amin'ireo mpiarabelona ka manosika sika hanorina tontolo-piainana araky ny ambarasika matetika anjakan'ny rariny sy ny isiny ka amin'ny alalan'ny fifamelan-keloka sy ny fifamindrapo no ivelomasika n'izay fampanjakana ny rariny sy ny isiny izay ka ivelomasika ny marina
ka ialasika amin'ny risoriso sy ny fitapitaka sy ny vandivandy sy ny fisaram-belasi fa ampanjaka kosa ny fahamarinana ka anorina ny fanjakan'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina sika, eo anivon'ny fianakaviasika ka eglizy kely ny fiainasika andavanandro. Ary dia izay raha teo moa no iezahsika amin'izao synôda izao. Rehefa mihavana amin'Andriamanitra isika ary mihavana amin'ny mpiarabelona dia iezaka ihany koa hanavao ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainana amin'ny zavaboary izay tena potika tokoa amin'izao. Ka ilay fihavanana amin'ny zavaboary dia fihavanana anampy asika anazana izay zavaboary izay mba anazana isika ka sy ahitasika reny korontana maro samihafa eo anivon'ny zavaboary reny ka mahatonga asika anana fiainana mikorontana ihany koa ka hiala amin'ny herisetra ary sika amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary sy hanapotika an'io zavaboary io sika fa kosa hiezaka hikolokolo sy karakara ary amin'izay dia ny zavaboary ihany koa amelona sika ka hitasika ny tena fivelarana marina. Izay no mahatonga ny papa mametraka mazava amin'ny afatra ny karemy amin'ity taon'ity mba sy ho ketraka amin'ny fanaova soa isika ka io no averimberintsika fa ny politika tena lavoraro isika dia ny fahafoizana mitondra amin'ny fanasoava ary mitondra amin'izay fanaova soa fandrindra amin'ireo madinika eo amin'isika. Ary izy moa nilazaisika teo raha miova tokoa ny fosika dia anasoa ny hafa isika hikasaka mandrakariva izay fifanasoavana izay na amin'ny zavaboary na amin'ny mpiarabelona amintsika na amin'ny fifandraisasika andavanandro. Mirary karemy hitondra sika amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra ary ka ifanasoa tokoa isika ary sy sahatra amin'ny asa fanasoavana ka tonga sika ho génération mpanorina tokoa anavoza sika ny fosika fo misy an'Andriamanitra elan'ireo encombrement malobe ka fo mamela heloka ary anana fiombonana tanteraka amin'Andriamanitra. Ahay anararoatra ny karemy zao anetsika ka irosy lalindalina koa amin'ny synôda satria io voalaza momba ny karemy io no iainasika amin'izao synôda izao. Masiny Maria renin'Andriamanitra reninay, ampio izahay ivelona tokoa izao vanim-potoana lehibe ny karemy zao amin'ny alalan'ny fanaovany soa araky ny afatra ny papa. Masinday Josefo mivavao anay mba irosy ho lalindalina koa amin'ny fetrehana ny synôda ka tonga anay iavao ifanasoa aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy
sy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara raha n'olotra ny aina, olo raiky, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny ekilizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.